fotsiny fa handray le teny fiainana avy aminao ary ampianaro izay fanahy masina ay ampiainana zany teny zany satria izany teninao zany Jesosy no mitondra fiainana be dia be ao aminay. Jesosy tena mangataka aminao zay amin'izao okazia fotoana izao. Aoka ianao no hiteny, aoka ianao no ampianatra, aoka ianao no anambara ny sitraponao ary mangataka aminao zay fanahy masina ampio zay mba hiandray an'ilay teny ao anatinay. Aoka ny teninao tsy hiverina aminao foana ka tsy mahavita an'izay nampanorahanao azy ao anatinay, ahazaka ny ainay ho tonga pakatoa ny teninao ary ankafy ny teninao. Mankasitraka feno anao zay Jesosy ary midera sy mankalaza ny anaranao. Amen. Maza ho toerana tompoko. Raha ny tena marina dia tokony mpanompon'Andriamanitra no mizara ny teny androany nefa no ny antony tsy miankina aminy dia hifonana tompoka relana tsiny fa mizara ny tenin'Andriamanitra androany ary hisaorana ny mpanompon'Andriamanitra nametraka an'izany. Raisitsika ny Hébreu toko faha 1 andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Amen. Tantara be dia be teo mpanompon'Andriamanitra mahakasika ny tahotra dia izao tsy sitrapon'Andriamanitra tsika matahotra satria izany ny pirofo manambara fa tsy mahatoky azy tsika. Inona ary ny antony vavahantsika ka ohatra ka mbola hitondra ny etantsika ihany tsika? Inona ny antony vavahantsika ka ohatra mbola iorory ihany tsika? Izy anefa le miteny amintsika hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsarana. Raha ny ala teto amin'ity tany ity Jesosy dia izao ny zavatra nataony fiadanako no omeko anareo izy izay ny tenenina. Naveriny foana fiadanako no omeko anareo dia nataontsika aiza le fiadanana, nataontsika aiza le fiadanan'Andriamanitra. Izao very foana io fiadanana io amin'ny fotoantsika tsy mibanjina ny Jesosy, fa amin'ny fotoana rehefa Jesosy no ataontsika banjina dia izao mitoetra ao anatintsika ny fiadanana sy ny fitsarana. Tsy afaka nefa tsika no hibanjina an' Jesosy raha tsy manana fiombonana aminy. Tsy afaka koa nefa tsika hanana fiombonana amin'Andriamanitra raha tsy manombo an'ity nofontsika ity. Mila misy zavatra be dia be vonoina amin'ity nofontsika ity. Misy an'izay fihetsepo izay ny tokony vonoantsika voalohany satria raha vao mihetsika io fontsika io dia rehefa aranofo izy izay dia mitondra ny aintsika, mitondra ny tenantsika anaonao foana izay. Fa aleontsika banjina an' Jesosy foana. Timoty voalohany toko faha 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany ny antsonanao, koa sy nanaovana ilay fanekena tsara teo amin'ny mason'ny vavolombelona maro. Amen. Misy ady tsara izay tokony hedivantsika. Indraindray tsika miady mahakasika atsika, miady ny zoatsika, miady mba hampandresantsika, fa izao ny ady tsara ny finoana tokony izay ny ady ataontsika. Ahoana izany hoe miady tsara ny finoana izany eo an-tokantrano? Misy fotoana tsy voatery hampifaly anao nge ny ataon'ny vady aman-janaka hoe, fa izao inona ny didin'Andriamanitra ao antsika? Tiava foana. Tiava foana, didim-pitiavana no nandidian'Andriamanitra antsika dia izao tokony hampandresy an'izay fitiavana izay tsika. Tsy eo anivon'ny tokantrano ihany anefany fa eo amin'ny manodidina antsika. Indraindray nge tena mahatafitohina ny zavatra mitrange fa izao mila mampandresy ny didin'Andriamanitra tsika dia ilay didim-pitiavana.
Raha mitondritsika eo sisy ny tenin'Andriamanitra le hoe makanesa ty amiko, eto aty amiko ny etamavesatra reo, dia zao ny toy ihany avy eo hoe entony zioka kosa izy. Ao amin'izany tokantrano zany a, tsy voatery hoe anao ny tianao ny olona rehetra izay ianao vao hifaly. Fa ao amin'izany tokantrano zany a, misy fiaretana sy faharetana. Dia ohatra ny nataon'i Jesosy tamintsika koa, niaritra tamintsika izy ary naharitra amintsika, ary mbola famindrapony mbola matoy izao atsika. Raha nahazo maimaim-poana an'izany famindrapo zany ve tsika tsy tokony mba hamafy famindrapo amin'ireo olona akaikitsika. Amen. Nisy toriteny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra zay teo amin'ny fanamasinana ny fanambadiana, tena nanaitra anao hoe rehefa nitady vady ho an'i Adama izy eo sisy dia zao nampatory andra-lehilahy izy. Dia tena nakasika be anahy le izy satria ozy izy nanazavany anazy hoe ianao ozy izy ao atokantrano, indraindray ianao mila mikipy ny masonao, tsy mijery ny hadisoa ny vadinao. Fa mampatonga antsika hoe lavo foana, tafitohana foana satria mbola mahita tsika mijery loatra, misy zavatra tiantsika izay hitranga, dia zavatra contraire an'izay nefa natao mivady amanjanantsika dia tafitohana foana tsika, dia rakaka foana tsika, dia rekaka foana tsika. Ny antony voalohany mandrekaka antsika aloha dia izao, tena ifona koa fa nisy tenin'Andriamanitra izay nivakiko tamin'ny maraina, tsy tadidiko le verset, fa mifehan'le izy dia izao hoe mila mivavaka mandrakarivo tsika ozy izy le tenin'Andriamanitra, fa rehefa ampivavaka tsika dia tsy rekaka mihitsy na dia misy épreuve ary. Mampatonga antsika rekaka tika le hoe tena rekaka zany, ay tsy ampivavaka tsika, ay tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra tsika, ay tsika ny fifatoantsika tsy any amin'ny Jesosy akoriny fa any amin'le tranga, dia dobo ny sambo kely tsika. Andao tsika hianatra hibanjina an' Jesosy, andao tsika hianatra tena hoe hifantoka amin'ny Jesosy, andao tsika ampitodika ny fijerintsika amin'ny Jesosy rery ihany. Ohatrany hoe izay izao mitaiza tanora ao atokantrano, tsy mora ny amin'ny génération zao sy ny génération anay, na ny teknôlôjia amin'izao sy ny teknôlôjia taminay. Ohatrany hoe misy ohatr'izao fisarahana ohatr'izao foana ny fomba fiefitra, ny fomba zavatra be dia be, fa izao tsy afaka ianao hanery an'ny olona hoe tsy maintsy tonga dia ohatr'izao ianao. Fa izay le hoe miady tsara ny finoana, misy fotoana ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra, Deutéronomie, Deutéronomie, toko fahaenina. Ay, safady. Deutéronomie, toko fahaenina, 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, tomboko amin'ny 5:7. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao an'io izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo, ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fefa-pahatsiarovana eo ambonin'ny andronao, ary sorato eo amin'ny tolam-paravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Amen. Zavatra anjarantsika zany a, mahakasika ny ankohonantsika ny zanakitsika dia izao mampianatra azy ny sitrapon'Andriamanitra, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Misy fotoana fa naniany Satana atao mihitsy hoe manao zavatra ohatrany hoe tsy mety be, tsy mety aminao zany le zaza, dia izao fotoana nefa ny tokony ianao hiresaka ny sitrapon'Andriamanitra, dia rehefa mijery amin'ny fijerin'ny nofinao ianao ny zavatra ataony, dia izao tsy te hizara intsony le sitrapon'Andriamanitra. Indraindray ianao mizara ny sitrapon'Andriamanitra ohatra ny endrika hitanao hoe cause toujours tu m'intéresse, ohatrany hoe resao izay tianao resahanao fa tsy raharahako, fa izao
tenin'Andriamanitra ny zakanao. Zay marina mihitsy ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe aza ny fihetseponao no izakanao ny tenin'Andriamanitra, satria tsy tafiditra mihitsy le tenin'Andriamanitra avy eo fa lasa mandratra ny hafa, lasa mizaka ndratra-nao amin'ny hafa ianao, fa zao le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no zarao. Fa na ohatrany hoe hitanao ny fahitanao le illusion, hitanao ny ohatrany hoe tsy mandray le olona, fa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy manova niza amin'ny fotoana rehetra. Amen. Dia zay le ady tsara amin'ny finoana. Indraindray tsika mila mikipy amin'ny mbola tsy fahatanterahany hafa, tsika koa nge mbola tsy tanteraka e. Mila mikipy tsika, mila tsy mijery tsika, zay le hoe miaritra, maharitra. Dia mila tsika zay le toe-po enaratsika amin'Andriamanitra, le hoe doux et humble de cœur, le hoe malemy fanahy sady tsy miavina po. Indraindray tsika rehefa za ve no atao an'izany, dia ohatrany hoe tsy te handroso tsony ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ady tsara tsika foana mitoetra foana ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Ady tsara tsika foana mampandresy ny sitrapon'Andriamanitra. Ady tsara tsika foana mandroso ao amin'ny fitiavana. Indraindray tena za mahatsapa mihitsy hoe misy combat, misy fotoana indraindray ianao tena hoe tsy te ity. Indraindray ianao tena te hoe hitaky ny maha ianao anao zany. Indraindray ianao tena ao an-tsainao ao tsisy afa-tsy fitsarana sy ohatran'ny fanamelohana ny hafa, fa tena hoe ady zany satria ianao te ho hitan'i Jesosy, dia tena miady amin'ny Jesosy ianao. Jesosy mba te handresy ahy e, te hampandresy ny sitraponao ahy e, mangetaeta mba ho agréable aminao e, miantsondranao soa hanadio ny fieritreretako, tena hoe an-dranomaso no angatahanao an'izany. Ampio mba tena adio am-po. Marina le izy hoe choix, hoe décision hoe adio am-po, fa ny fihetse-ponao indraindray tsy voafehanao. Raha ohatra zao hoe ny fijangajangana, décision ako le izy hoe tsy hijangajanga fotsiny dia zay décision miankina amiko zay. Fa indraindray le fieritreretana zany io mila ady be, le zavatra ao anatin'ny fonao ao mila ady be. Dia zay tsy afaka nefa io raha tsy ny tenin'Andriamanitra ny manadio anao, raha tsy ny rany Jesosy ny manadio anao. Andaontsika hitsahatra amin'ny fombafomba-pivavahana. Tsy hoe fakanesantsika eto isan'andro dia mety ny zavatra rehetra. Mila tsika tonga eto isan'andro, mila tsika manovy teny, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fa mila ianao ohatran'ny fitenin'ny pasteur sandratra izay hoe raha ny otako ny tsakotsakonao hoe ota le zavatra avy tsakotsakoana zany, ny fiazonao no avoakako avy eo dia fiazonao tsisy tsirony intsony. Fa amin'ny teny izay voarainao, manana ianao isan'andro teny avy amin'Andriamanitra. Manana ianao firaisana manokana amin'Andriamanitra, dia mangata amin'Andriamanitra hoe inona Jesosy ny teny avy amiko, inona ny sitraponao tianao hiainako indray androany. Dia hiaino le tenin'Andriamanitra, zazatra fotsiny makety dia mivoaka dia miditra tsika, satria raha vao misy combat ny ivelany any dia zao tratra indray tsika. Tsika ange natao mpandresy, mampandresy ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray tsika mieritreritra hoe mifakanesantsika eto, indraindray tsika mieritreritra hoe mifanaovantsika asa be dia be, zay ny ampiovany ankonanao. Aoka tsika tsy ilay mpikatsaka ny tanan'Andriamanitra fotsiny, fa aoka tsika hikatsaka ny tavany. Katsaka ny tanan'Andriamanitra tsika rehefa ny anaovanao ny zavatra rehetra, motivation ny zavatra rehetra dia zao, mba ho voataha, mba ho sitrana, mba misy koa be dia be avy eo. Manao ihany ianao fa misy tolotra, misy ohatrany hoe manantena zavatra zany. Aoka tsy ho fanantenany zavatra no hanompotsika an'Andriamanitra, fa aoka tsika tena ho zanak'Andriamanitra marina. Amen. Zao Jesosy manana ny hevitra heverana antsika, hevitra hitondra fiadanana foana ny ataony eo.
lalana hitondran Jesosy atsika tsy voateky le tiatsika tsy voateky le mapety atsika fa mahasoa atsika matoa ataony io tadidio tsara fa ny zavatra rehetra eo ambanin'ny contrôle an Jesosy ary io mihitsy ny tiany Jesosy esokona amintsika tsika tia contrôler ny zavatra rehetra io ary izay mampatonga an'Andriamanitra mampiditra atsika ao amin'ny efitra indraindray ao anaty efitra izay mampatonga an'Andriamanitra mampiditra atsika ao amin'ny désert mba hampatonga atsika hikatsaka n'io tavany io amen raisitsika nge ao amin'ny Jakoba toko voalohany Jakoba toko voalohany andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy ry rahalahiko ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara amin'ny fakam-panahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatra ary dia omena azy izany amen tsy kaikay avy dia mandalo épreuve daholo ny couleur amin'ny fotsiny samihafa fa zao aza atao mahakivy anao io fatako tsara fa tsisy zavatra mitranga ao amin'ny fiainanao ratsy neken'Andriamanitra na Satana kange tsy afaka niditra tao amin'ny fiainan'i Job ka tsy nahazo autorisation tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra ihany nanao limite hoe hatreto ihany no azonao ioarana ny akoatr'izay tsy azonao fatako tsara aloha hoe aiza ny fiainanao eo amin'Andriamanitra ve fa raha mitoetra tsara eo amin'Andriamanitra ianao ny épreuve tsy maintsy misy ary ny épreuve tsy maintsy ilaina fa zao eo amin'izay tenin'Andriamanitra ihany hoe hatreto ny fetranao ka épreuve dia hatreo ihany ary Andriamanitra tsy manome izay tsy zakan'ny olona izany matoa io tonga eo aminao dia zakanao ary matoa io tonga eo aminao dia efa misy solution amoahan'Andriamanitra anao amin'io misaoka fotsiny amin'ny zavatra rehetra misaoka amin'ny zavatra rehetra aoka tsika tsy ho mpimonomonona fimonomonomana nge nahatonga amin'ny prolongation tany anefitra raha lalana tokony roa taona sy tapany tokony andehanany ao Egypta makany Kanana lasa 7 taona satria ahoana monomonona Andriamanitra rehefa miteny izy dia tsy maintsy tanterahany fikasany rehetra mahavoantsika mahatonga atsika rendrika any an-dalana satria tsika mijery mimenarana avo satria tsika miaino loatra ny tia nofontsika ty tadio tsaka fa tia nofontsika ty tsy maintsy mitondra atsika manalavitra an'Andriamanitra satria tsika mijery ny zava-misy be dia be mikompare amin'ny fiainantsika amin'ny hafa indraindray tsika mijery ny fiainan'ny hafa dia hoe ahoana ireny ny ohatr'izao Jesosy dia mba ahoana ny fiainako dia miditra koa ny fialonana miditra ny fankahalana miditra ny voninofo be dia be dia aiza le voan'Andriamanitra zavatra takian'Andriamanitra nefa ka mitondra antsika any anefitra izy dia izao mba hampatonga amin'ny fijerintsika hibanjina anazy esoriny daholo ny zavatra manodidina mety hoe hidistraire antsika fa mba hampatonga amin'ny fifatoantsika hibanjina an' Jesosy fa rehefa mibanjina an' Jesosy izy dia hoy izy ao amin'ny Osea 2:13 ao hoe hoentiko any anefitra izy izy ary hiteny malefaka aminy hiteniteny mpitiavana aminy nitondrany Jesosy ianao ao amin'io efitra io ao amin'io désert io tsy hoe hampahory anao tsy Andriamanitra sadika ny Andriamanitra ao fa zao hiteniteny mpitiavana aminao izy hiteny ao am-pony ao aminao izy fa anjaranao manokatra ny sofinao ary mankatozy rehetra lazany fa rehefa manaiky izay lazaina ianao 14 safate 14 raha manokatra an'izay drasa aloha ao amin'ny 16 azafady
rehefa manokatra ny fotsikatsika mandray izay lazainy dia zao zay koa indro izao ozy izy dia hitaona azy ka hitondra azy ho any anefitra ary anao teny malefaka afinaritra azy fa rehefa sokafanao ny fonao iaino izay rehetra lazainy dia amin'izay fotoana izay sy ankatoa dia amin'izay fotoana izay ho tonga ny fiadanana dia toy izy ange azafady le OCA de 16 août de 17 ary hatrany dia omeko azy ny tany bolobony sy ny lohasahakory ho varavara-panantenana ary ihany no amaliny toy ny amin'ny andro fahatanorany dia ao amin'io désert io zany tany hay ao amin'ny tany hay misy an'izay lohasahakory zay io lohasahakory io le atao hoe vallée d'affliction zany hoe lohasaha ny fahoriana fa ao anatin'io fahoriana io tao anatin'io lohasaha feno ranomaso io ao anatin'io no mamoa varavarana ao anao Andriamanitra varavarana moka fanantenana indray raha ohatra efa maina ny fiainanao manontolo efa maina ny fanantenainao efa levina ny zavatra rehetra efa maty ohatra ny Lazarosy ny zavatra rehetra dia zao fatako fa ao amin'ilay ao amin'ny lohasahakory eo Andriamanitra manokatra n'ilay varavara ny fanantenana ho antsika indray amen zao ary aza ketraka aza mbola manipon fa Andriamanitra tsy mandao anao zany mihitsy amen ny angatahany fotsiny dia zao aoka tsika hitoetra eo atongany aoka tsika hanovo eo amin'ilay loharano velona aoka tsika tena hoe higioka ny tenin'Andriamanitra ary tsy zatra fotsiny indraindray tsika mieritreritra tsika tena hoe mora manao kifombafomba zany ohatra ny hoe zay mampilamina atsika fa rehefa hoe mandray tenin'Andriamanitra ianao na teny iray fotsiny ary zay no iainanao zay no ezahanao pratikena dia ampy zay amen dia rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia zao hainao azy mamoa ny voa avy any amin'Andriamanitra amen tsy androbona zany fotsiny ianao ohatra ny hoe non Jesosy nahita avy izy nandrobona be na tena vokatra teo Jesosy nefa tsy nahita dia déçu Jesosy ianao ka tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro tonga eto mandray teny ohatra ny hoe efa mandrobona be ianao fa ao atokantrano inona ny voa avoakanao ao misy voa avoakanao ve miala eto tonga any atokantrano sa mbola rehefa eto ianao dia eto mandray fotsiny dia rehefa any an-trano dia nofinao mitondra anao meo any an-trano le vovorainao eto fa hitanao tsy ianao akory manao effort fa ny fanahin'Andriamanitra ny batany ankonanao eto amen tsisy olona mahova olona ary ny olona koa tsy destiné hoe tsy maintsy hiova araka ny sitraponao tsy hoe zay neveranao zay foana manko le fahatsoana ty vadiko ty zao tiako ka zao fa efa nanontanianao ve hoe inona ny tian'Andriamanitra mahakasika azy ty zanako ty zao tiako ka zao dia terenao le olona andeha amin'le lalana sohitanao fa efa nanontanianao ve Andriamanitra hoe inona Jesosy ny fomba hitaizako an'ity zanako ty mahafinaritra na foana le fizarany pasteur Bobo hoe imano mivady ka ohatra ka nomeny any Samson dia nanontany izy hoe ahoana ny fomba hitaizanay azy tsika olon'Andriamanitra andao mba hanontany amin'Andriamanitra ahoana ny fomba hitondranay an'ity zanakay ty teny tsotra fotsiny zao tenenin'Andriamanitra amin'ny ray aman-dreny hoe zareo teny foana izy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na mandeha na mandry na naiza zareo tenin'Andriamanitra fa zao ataotsika ve zay sa rehefa tezitra tsika dia aleo aloha dia ianao manokatra vakavarana ho an'ny devoly mety mitentsika ka izy ane tsy mikaraha mihitsy
ny anjakantsika no ataontsika fa anjakan'Andriamanitra anjakan'Andriamanitra ohatrany hoe misy voninkazo anjakantsika manondraka anjakantsika manisy zezika anjakantsika mandratsana fa Andriamanitra mampitomba an'io Andriamanitra mamoaka voan'io dia ohatr'izay mihitsy ny ataontsika anjakantsika mandefa ny fahamakiana ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe tenin'Andriamanitra interprétentsika amin'izay mahamety atsika mba hampatonga saina an'ilay olona satria indraindray tsika zay tsy nanao an'izany indraindray tsika mandefa tenin'Andriamanitra mety amintsika mba hampatonga saina ny anina dia nefa voamaika magatry anina ary voamaika anina tsy te herika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria ianao ny te hanova ny anina amin'ny fombanao aokatsika tena hatoky an'Andriamanitra anjakantsika mizaka tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra akaky ny tenen'ny tenin'Andriamanitra anjakantsika mivavaka ny tenin'Andriamanitra iny hoe Jesosy aoka ny teninao amobe ao amin'io zanak'io na ao amin'io vadiko io aoka tsy hiverina aminao foana raha tsy mifahamakiana ny teninao miasa eo dia izao efa napetraka ao tao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra nataonao izay nasen'Andriamanitra nataonao dia misaoka amin'izay manao fahatanana misaoka fa Andriamanitra no manao ny sisa amen hitanao avy eo tsy ampozinao hoe hoay fa ahoana ka satria ilay izy ange tsy ezakintsika fa Jesosy aokatsika hatoky an'Andriamanitra Andriamanitra tsy maintsy mahatanteraka an'izay zavatra rehetra nampilazainy rehefa mpakatony tenin'Andriamanitra tsika dia izao izay fankatoavantsika izay tsy maintsy mamaly eo amin'ny fiainantsika andaontsika hitsangana hivavaka hisaotra an'Andriamanitra Jesosy mankasitraka feno anao zay ny amin'ny teninao mankasitraka feno anao zay fa Andriamanitra matoky sy makinao amin'ny fiainanay ianao Jesosy ianao tsy namelanay herikerika foana ianao tsy namelanay atahotra fa ianao mitaky anay kosa mba ino sy hatoky anao Jesosy aok'izay ho pakatony teninao aok'izay Jesosy tsy hitady solution hivelanao sy hivelan'ny sitraponao fa aok'izay hibanjina anao raha mifanirianao fakatapony Jesosy dia hoe mba hiombonanay aminao satria izao rehefa miombona aminao zay dia mifindra aminay ny voa avy aminao ary hainay atao ny zavatra rehetra hainay atao miaina ny didinao dia ny didim-pitiavana anao ary didim-pitiavana mpiarabelonanay vavaka izay Jesosy ho an'ny mpanomponao tsirairay avy samy manana ny adiny izy ireo samy manana an'izay mampiasa saina azy kely Jesosy malala fa zao aoka ho tsapany aoka izy atanjaka Jesosy atanjaka ara-panahy amin'izao zavatra andalovan'izao ary aoka ho tsapany Jesosy malala fa tsy mandaona mahafoy azy mandrakizay ianao ary ianao ilay manana hevitra heverana azy dia hevitra hitondra fedanana fatsiloza ka mahakasika amin'ny fiainany ve adidinao zany fiainany taranany adidinao zany ny sakafo sahaza ho azy isan'andro ianao no manome an'izany Jesosy aza vela isy anamelo tena koa misy tojo ao anatin'ny fanamelohana satria ny diakapoka taminao Jesosy efa nanasitranina ny aretinay na ny aretina ara-panahy zany na ny aretina ara-nofo ary ianao Jesosy ny famindraponao dia vaovao aminay indray izao aok'izay Jesosy anapa-kevitra fotsiny ny ody eo an-tongotrao no hiverina aminao ary hankatotsy izy fepetra ny sitraponao dia mideka sy mankalaza ny anaranao zay Jesosy amen tehakitsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra mazoterina tompoko saotra ny tompontsika ny amin'ny afatra ny amin'ny teny nampitondrain'ny mpanompony androany anao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika dia akasitraka azy amin'izany matsiaro tokoa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ozy izy Jesosy hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ozy izy ny vary voambary dia mitoetra foana izy fa raha maty izy dia avokatra be indraindray misy fotoana endrasantsika izay vokatra avy amin'Andriamanitra dia ohatrany terentsika amin'ny fotoanantsika izany Andriamanitra hiasa
nefa misy fotoana andrasan'Andriamanitra le fahalovany vo de tena mahagaga tokoa hoe tenin'Andriamanitra io a de oharin'Andriamanitra amin'ny vo anankiray de mivozy izy tena rehefa fafinao iny tsy maintsy mamoa amin'ny fotoanany iny tsy maintsy mamoa fa tsy hijanona ho voambary foana iny mandrakizay de atserovako mba zaraiko anareo fa nafinaritra ty témoignage ray ty mpanompon'Andriamanitra tato amintsika izy fa efa tsy eto tsony izy zao de misy fotoana tamin'izany miaraka foana zay mandeha évangélisation sotr' zany de isaky mandeha izy de mitaraina foana mitomany hoe le zanako a tena mahaditra ny ry zalahy reo tsy hitanao zay anaovana azy toriana de forcena maka sekoly reny izy a de alefako manomboka amin'ny 9 maraina ka mandra-patory amin'ny alina tsy mijanona ohatrany de mahenao zalahy fa tsisy irara iny an'izany de tominao andeha hivavaka tsy mety mivavaka de zay mampitomany anazy isaky mandeha mba hoeta bavaka e fa ny zavatra tsaroko zao tamin'ny fotoana anankiray rehefa maty izy a de namoaka anazy tany any hôpitaly zay ndeha andevina de tonga le zanany joro vavolombelona tena za zany napalahelo anahy de osaky ndry maty le mpanompon'Andriamanitra tsy nahita le vavolombelona le zavatra nandrasany fa nijoro vavolombelona le zanany hoe tena io papa io ny ozy izy io nampisokatra amin'ny masom-panahiko izy izy tena fa maninona ary isaky mandeha ozy izy andeha hamonjy sekoly na andeha hamonjy fotoana de forceny fotsiny andosatero de tonga ozy izy de ajanoko ambany eo ny tômôbila de izy mivavaka za miandry eo anaty tômôbila fa tamin'ny fotoana anankiray ozy tsy napoziko de zao nieritreritra fa inona ary zavatra mitranga ato ozy izy maninona ny tsy azo laizina mihitsy papa rehefa mandeha fa izy tsy maintsy mandeha foana raha ataona izy ozy izy ndotsika de isakafany amin'ny restaurant zay tsara indrindra fa tsy mety mandeha izy fa lasa izy mamonjy fotoana de mba niditra ozy izy mba niaina zay fotoana voalohany fa taorinan'izay lasa mpanaraka an'le dada amin'ny foana amin'izay izy mamonjy fotoana de ny zavatra nitranga zandray ara ozy izy mamoa anazy rehefa maraina nga dada tsy andeha hamonjy sekoly de tena hoe tsaroko hoe vo io de amin'ny fotoana ny tsy maintsy mamoa fa tsy amin'ny fotoana atsika le izy fa amin'ny fotoana an'Andriamanitra de mahereza mareta miandran'Andriamanitra fa raha tsy reraka tsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra de hijinja amen mpanasana hitsanganare fotoana antsika amin'ny zoma sabotsy a etsy amin'ny trambokon'olona zoma amin'ny 4 sabotsy maraina amin'ny 7 asatra to tananao de hivavaka tsika ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka misaotra ny amin'ny fitantananao ny amin'ity maraina ity misaotra fa tena arena ny teninao misaotra fa sokafanao mihitsy ny masonay ahitanao sokafanao ny fonay mba hifakahita amin'izay ao am-ponao koa Andriamanitra ary misaotra tamin'ity maraina ity indray ny amin'ny teny rehetra nampitodrainao ny mpanomponao ndreto zay Jesosy hoeto zay amin'ny faharetana tokoa Andriamanitra amin'ny faharetana eo ampiandrasana anao amin'ny faharetana mijery mibanjina anao le Jesosy tompony finoana sy mpanefany zany de ndreto zay tehirizo amin'ny faharetana mandrakariva ho voninahitry ny anaranao makasitraka ny amin'ny fotoana mametraka ny tsirairay eo ampelantananao ry saraketo indray zay hoeto zay any amin'ny tontolo mpiainanay iaina amin'ny teny hijoro iaina sy anaiky amin'izay rehetra ny teneninao sy nambaranao tsy amin'izay rehetra mety hoe façon anay Andriamanitra fa amin'izay rehetra kosa tena mampahalazy ianao eo amin'ny fiainanay satria isan'andro koa nenao mitady voa eo amin'ny fiainanay manaiky zay Jesosy manaiky zay makasitraka ray memboninahitra ny naranao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana tanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao izy ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao izy ka hanome anao ny fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka fanahy masina amen zareo fahasoavan'Andriamanitra nadio izao fahasoavan'Andriamanitra madio izao atsika rehetra
amen. Ta iny jesosy taolo tompoko.